Efa ndresaka amin'izay fampidirana mpianatra izay antsika dia mila manomana hatrany amin'ny iray hetsy hatrany amin'ny 3 hetsy ariary isan'ankizy any ny iray aman-dren'ny mpianatra iray vao azo avokoa ny fitaovana sy ny kojakoja ilaina amin'ny fiatrehana ny taom-pianarana vaovao ankoatra ny sara-pidirana sy ny sara-pianarana ho an'ny sekoly tsy miankina izany. Etsakilany nefa tsy mitsaha-mitombo ny fitaovana ilaina amin'ny fianarana toy ny kahie, ny penina ary ihany koa ireo kojakoja samihafa ho an'ireo ankizy madinika raha tsy laza fa tsy ny lokirano sy ny hafa isika. Tato-baovao. Niakatra nanodidina teo amin'ny 100,000 teo ny vidin'ny fitaovam-pianatra tamin'ity taona 2024 ity toy ny kahie, stylo, kitapo sy ireo maro hafa teny amin'ny tsena mpamongady. Voatery nampiakatra ny vidiny eny an-tsena ihany koa ireo mpivarotra Tsinjara nanoloana izany. Ho an'ireo kahie fotsy sy mazava dia manomboka amin'ny 500 sy 7,000 ariary ka hatramin'ny 2,000 ariary ny paquet izay ahitana kahie miisa 10. Niakatra kely ihany koa ny vidin'ny kojakoja maro. Mifanaretsaka nefa ireo ray aman-dreny eny an-tsena amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Nahita izany fiakaran'ny vidin'entana izany ireo ray aman-dreny. Ho anareo zany izao mety ohatrotry ny ahoana ny fandaniana rehefa fidiran'ny mpianatra manomboka amin'ny 2,000 ariary ka hatramin'ny 5,000 ariary kosa ny vidin'ny kitapo iray. Nanamafy ireo mpivarotra fa efa betsaka ny vidy ary toy amin'ity volana septambra ity izany mandrapiditry ny mpianatra.